Miobona mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay ao, rainay amin'ny alalan'i Kristy tomponay ianao. Mideranao izahay, mankalaza ny voninahitry ny anaranao. Andriamanitra lehibe tokoa ianao, mpahary izao rehetra izao. Tsy toy ianao ary mahefa ny zavatra rehetra. Misaotra anao raha afaka mihaona aminao ankehitriny noho ny fitiavanao anay. Manoloana izany Tompo dia mitondra ihany koa izahay ny tsy famendrehanay rehetra amin'ny mampanota anay eo anatrehanao. Mamindrafo aminay. Misaotranao izahay fa rehefa miaiky ny fahotanay izahay dia matoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Koraisinay amin'ny finoana Tompo ny famelan-keloka atolotra ao anay. Ny fanahinao masina anie hitarika anay amin'izay rehetra ataonay ka hitombo amin'ny fitondran-tena masina izahay ary voninahitry ny aranao izao vanim-povavahana tanterahanay izao. Naran'i Kristy nanaovanay mivavakay. Amen. Petraka isika ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ko andeha ataontsika ny hira fanampiny fahaenina ny andiny voalohany ihany. Hira fanampiny fahaenina ny andiny voalohany ihany. Mivavaka isika. Misaotranao izahay Andriamanitra fa mbola manana anjara amin'ny teninao masina. Koa ny fanahinao masina anie aloha lalana anay, izay hamaky ny teny mba voavaky mazava ny teninao, ary mba ihany koa ny mpanomponao izay hanambara ny hafatrao. Naran'i Kristy nanaovanay mivavakay. Amen. Iaraka mamaky izay ny soratra masina isika, araka ny voasoratra ao amin'ny mofinainan'io. Bokin'ny Joba toko fa 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Joba toko fa 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Joba dia namaly an Jehovah ka nanao hoe, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakina ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatra aho, dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, mihaino fa hiteny aho, anontany anao aho ka mpahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Amen. Ray masina aho, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Hitsangana isika anao ny hira FFPM laharana 420.
Vavakisika falo ny fonaindriamanitra fa na dia amin'izao toetrandro avy orana izao aza amin'ny fotoana farany herinandro toy izao tsy navelanao izay toetra foana tany an-tokantranonay fa nampahirezinao fanahy masina ary indro afaka indray miara-miombona amin'izao fiombonana ho amin'ny fandinihan-tena izao. Faly izay fa afaka mandre ny teninao mitondra fiainana, mitondra fahariana vaovao ho anay. Fa namasono ianao ane ampianatra, ianao momba ny mpanomponao mba ny sitraponao no voalaza ampiorina finoana, amelona fanantenana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny viadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Arak'izay efa novakiny ny havantsika teo dia ny mofinaina izay voalahatra amin'ny teny ity ao amin'ny karatra mofinaina Joba 2:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no iangaitsika akatsika afatra amin'izao anio izao. Ary ity ihany koa no andro izay amaranantsika ny fiaraha-mandinika, fiaraha-mibanjina miaraka amin'ny mpino fijekema maneran-tany ny loha hevitry ny volana manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Tao anatin'izany volana ray manontolo izany ry havako dia tenin'Andriamanitra farafahakeliny 230 isa raha ohatra ka naharaka tsara isika no nomeny ny tompo antsika na hatakarantsika n'izany hoe fahefan'Andriamanitra, fiandrianan'Andriamanitra ilay ny andohany izao tontolo izao ary hafarany izao tontolo izao. Ny bokin'ny Joba manokana izay tsy zoviana amintsika satria raha fa miresaka n'izany atao hoe fandinihan-tena, fitodiana amin'Andriamanitra izany, iray amin'ireo boky izay hiazakazahan'ny maro ny mamaky azy sy maka fampahirezana avy aminy ity bokyny Joba ity. Joba dia fantatsika amin'ny tantara raha fitinina foto izao hoe ilay lehilahy izay ny sitraka ny aina ny fahasoavan'Andriamanitra kanefa sitrak'Andriamanitra ny nampandehany Satana mba hizahavany toetra azy ary dia nandalo fangiry filiana lalina ity Joba ity ary na dia niazona izany atao hoe fahamarinana izany ary izy tao anatin'ny tao dia teo anatrehan'ny tompo nisy ihany ny nahadiso azy. Ary ity perikopa izay anjarantsika ity dia mamaraparana izany bokin'ny Joba izany ary hitantsika eto ny endrika fa efa fibebahana izay no ataon'ny Joba eto eo anatrehan'Andriamanitra rehefa nananatra azy ny tompo. Ary etsy amin'ny 7:30 etsy aza manomboka eo amin'ny 9 dia efa manomboka mananatra azy ny tompo ary tsy ny tompo ihany no niteny taminy fa ilay namany anankiray izay tsy mba isan'ireo telo mirahalahy izay mba ho avy mizaka aminy an'ilay fahoriana lalina izay ny aretany kanefa lasa nantatsa sy ny tsara azy fa tsy mba toy izay no nataon'ilay lehilahy atao hoe Elio fa dia nananatra azy nanoro azy tamin'ny fahitsiana hoe izao anie no mahadiso anao eo anatrehan'ny tompo. Dia rehefa izany dia indro fa izao
tenina valony joba ny Jehovah Andriamanitra izao no resahany eto hoe koa miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Ary tsapany joba tsara izany. Ary isika moa anatin'izao hoe fandinihan-tena izao tsika tsy mbo manao tahaka ny fiangonana hafa izay mifady hanina sy manao fampijalian-tena mba hahazoana famonjena. Tsy izay le fikendrena ao anatiny, satria ny famonjena dia efa omeny tompo antsika tamin'ny alalan'ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Ary izao fotoana izao manokatra dia natao mba ho fieritreretana hoe ahoana ny zavatra izay natao tamin'ny lasa mba hahafahantsika miatrika indray ny ho avy. Ary izay indrindra mahatonga izy hoe alahatra ty amin'ny fiandohan'ny taona tahaka an'izao, hahafahantsika mibanjina amin'ny fiarahana amin'ny tompo indray mandritra ny taona vaovao. Ary arak'izany rehefa hoe fibebahana ny resahana, raha tarafina amin'izao soratra masina izao, fibebahana manahoana tokoa moa no fibebahana izay ankasitrahan'Andriamanitra tahaka an'izay nataony Joba eto. Ary Joba eto rehefa nanao an'ity vavaka fibebahana ity fiekena heloka ity dia tena niaino Andriamanitra. Ary indro fa ny fiafaran'ny fiainan'i Joba dia mihoatra noho ny teo aloha aza raha mamaky isika eo amin'ny andininy rehetra manaraka eo. Ary avy amin'izany no ahafahantsika manatsoaka izao zavatra izao hoe ny fibebahana marina izay ankasitrahan'Andriamanitra voalohany dia izao hoe ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra. Ahoana hoe ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra. Isan'ny misongadina ao anatin'ity bokin'ny Joba ity ry havako ny fisian'Andriamanitra tsy toa, ilay tsy misy fetra, ilay tsy haifaritana, ilay mahefa amin'ny zavatra rehetra. Ary zany dia ambarany ao amin'ny toko 7:30 andininy fahefatra ka hatramin'ny 10 zao nataony eo hoe taiza renao fony ao nanorina ny tany, ambarao raha hainao, iza ary no nandidy izay ho refiny raha fantatrao, ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy, teo amin'inona ny nanorenana ny vody andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizorona. Zany no anehoan'ity bokin'ny Joba ity, izany hoe fahefan'Andriamanitra ilay tsy toa, ilay mahefa ny zavatra rehetra izany. Ary na eo anatrehan'ny fifehezana ny zavaboary aza dia asongadin'ity boky ity hoe indro mandrava izy ka tsy atsangana intsony, manidy ny olona izy ka tsy hovoahana, indro manampina ny rano izy ka dia ritra iny, ary alefa ny ray ka mahasimba ny tany. Joba 2:20 andininy 4:40. Andriamanitra ry havako, raha tarafina ao anatin'izao bokin'ny Joba izao dia manao izay tiany atao amin'ny fitondrana ny fiainany zanak'olombelona, na inona zavatra izay misy eo amin'ny fiainana, masy mandidy amin'ny fitantanana ny fiainany zanak'olombelona Andriamanitra. Ary tsy mahagaga loatra any amin'ny toko 1:4 dia ahitantsika n'Andriamanitra izay manome alalana ny Satana aninona mba hitondra fampahoriana ho an'ny Joba, izahava ny toetra azy. Izao nambarany amin'ny 2:12 amin'ny toko 1 hoe indreo tananao izay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza haninjiranao ny tananao. Dia nivoaka Satana nialany teo anatrehan'i Joba ka lasa nandeha tany amin'ny Joba. Zany ilay fahefan'Andriamanitra zany eo amin'ny fitondrana ny fiainany zanak'olombelona. Ary izay indrindra no nahatonga ny Joba rehefa namaly ny vadiny teny hoe inona ny mbola anton'izao zavatra ataonao izao, dia izao nambaran'i Joba hoe tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Satria takatro Joba tsara, izany atao hoe fahefan'Andriamanitra mezinezina izany. Ary ny zavatra manaraka koa izay asongadin'ny Joba ao anatin'ity boky ity dia izao hoe Andriamanitra marina Jehova loharano ny fahendrena. Izany ambarany ao amin'ny toko 4:7 hoe ho marina no Andriamanitra va ny zanak'olombelona, ho madio noho ny mpanao azy va ny olona. Ao amin'Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy ery. Toko 12:7. Ireo rehetra izay nresahantsika ireo, mbola misy ny zavatra maro samihafa azo resahana, fa ireo no hiverina fa izay rehetra tsy maintsy tokony ho resahana amin'izany fametrahana an'Andriamanitra ho mahefa ny zavatra rehetra izany araka ity bokin'ny Joba ity. Andriamanitra izay mahefa amin'ny zavatra rehetra izay tsy azo nizaniza ferana rehefa miasa izy. Eny,
fa na dia vao mihevitra fotsiny azy izy dia tsy misy mahatakona izany. Ary tsy joba ihany fa na Isaia mpaminany koa aza dia milaza ny amin'ny toko 3:10 manao hoe miasa ho iza no mahasaka an'izany. Ary moa ve tsy nasehon'ny tompo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany fahefana zany, ary vao tsy ela kory isika mofinaina tamin'ny alakamisy teo any amin'ny Jaona filazany tsara reka ny Jaona toko 9:9-20 ka hatramin'ny 20 tantaran'i Jesosy lay nandeha teo ambony ranomasina. Ary ao anatin'izany hoe kolotsaina joanika moa fiantsoana azy, zany hoe fomba fanoratry ny apôstôly Jaona, ny ranomasina dia anehoana zany atao hoe fahafatesana. Ary jereo fa Jesosy nitsangana teo ambony ranomasina anehoana ny fahefan'Andriamanitra izay afaka mihoatra ny amin'ny zavatra izay mangidy indrindra eo amin'ny farafahefan'olombelona, dia tsy inona fa ny fahafatesana. Fahafatesana ilay fanindronana izay anindrona ny Satana ny olombelona ka mahatonga azy hanana tahotra sy ororo. Kanefa io indrindra no nidirany Jesosy, maty izy avy eo nitsangana tamin'ny maty. Ny fahafatesana aiza ny herinao zany ry havako, anehoan'Andriamanitra zany atao hoe fahefana zany, ary zavatra izay tsy farafahefan'olombelona eo indrindra Andriamanitra no maneho ny fahefany. Ary izao ny voalaza ny Apokalipsy 1:20 le mofinaina vao tsy ela n'izy maty hoe ary ny ranomasina dia tsy eo intsony fa ary lanitra vaovao sy tany vaovao, ilay Jerosalema vaovao. Ry havana malala, ao anatin'izao fandiniha tena izao mianara ny toe-pony Joba, mibebaka, ary ny mibebaka raha ho ankasiran'Andriamanitra ny fibebahanao dia zao hoe ekeo ry ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza mihevitra foana izay anao, izay takatrao, izay mety ho anananao fa apetrao ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary tsaloantsika Tomasy iray amin'ireo mpianatra rehefa niseho Jesosy any amin'ny filazantsara reka ny Jaona ihany toko 20:4-20 ka hatramin'ny 7:20 ny tantaran'izany. Rehefa natefiko Tomasy teo amin'ny olatra sy tato amin'ny langvoan'ny tompo ny tanany dia ahoana nambarana? Tompoko sy Andriamanitra. Nanao fanekam-pinoana mezinezina Tomasy ny mahatompo sy maha-Andriamanitra an Jesosy Kristy. Avoza ny fanoloran-tenanao ry havako. Jereo ny lasa nanahoana ny fametrahanao ny toeran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Mbola nanao kajikajy ihany ve ianao? Ary raha nisy zavatra nitondran'ny tompo anao, ahoana ny fomba niatrehanao an'izany? Natoko ve ianao fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra? Ny Andriamanitra izay mitantana anao isan'andro isan'andro, na dia manao izay tiany amin'izay mahasoa anao azy izy. Nanaiky fe ianao fa Andriamanitra tsy toa ilay ekenao, tomponao, ivavahanao. Fa ny zavatra faharoa ry havako dia zao hoe ny fibebahana izay ankasitrahan'Andriamanitra araka izao perikôpa ananantsika izao dia zao hoe ny fanekena ny mahatsinotsinona ny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fanekena ny mahatsinotsinona ny tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsaroantsika ny tantaran'i Joba, rehefa tonga namangy azy reto namany telo mirahalahy reto, ny anankiray moa tsy niteny, ilay voalazantsika teo hoe Elio, mody nampahery tamin'ny voaloha, fa rehefa nandeha nidinidinika nanjany lasa fifamaliana sy ady hevitra goavana amin'izay fitsarana ny Joba ho nanota ka nanao zavatra miafina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, antony mahatonga n'ilay fahoriana lalina izay lalovanyity Joba ity. Ary io koa dia mahazatra antsika olombelona, ary tsy mahagaga loatra izany satria toe-pon'olombelona raha teo rehefa misy zavatra mitranga avy hatrany dia mitady izay hevitra mahatonga an'iny no mby ao an-tsain'ny olona. Ary raha nisy jamba anankiray nanatona ny tompo perikopa vao tsy ela koatra izay, dia ahoana nataony mpianatra? Tompo, iza moa no nanota io lehilahy io saninona?
ray aman-dreny avy hatrany dia fanameloha tsara zany ny zavatra nahazo ny Job eto ary tamin'izany indrindra dia nifandahatra mafy tamin'reto namany telo lahy reto Job ary indrindra nifandahatra tamin'Andriamanitra hoe inona reny mahadiso ahy Job dia natoko ny tenany fa nitoetra tamin'ny fahamarinana mandrakariva kanefa rehefa nananatra azy ny tompo rehefa nananatra azy Elio dia tsapany loatra ny firehirehana tafahoatra tao anatiny ny amin'ny fehevera tena ho marina tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra izay adininy Job dia zao hoe olombelona mitafy nofo sy rano izy efa nandova ilay ota fototra izay nahazo ny olombelona voalohany dia Adama sy Eva rehefa nampidiriny Satana ny atao hoe fahotana zany ny zavatra izay adininy ary zany indrindra nahatonga azy ny tsara ny fitondran'Andriamanitra ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao izay nitarafiny tamin'ny fahoriana lalina izay natrehany hoe mba ahoana rery tompo mitoetra ny fahamarinana nefa zao ny avelanao ahazo ary tamin'izany indrindra ry tsaroantsika dia nanozina ny andro nahaterahany ny Job ity ary amin'ny toko voalohany tohany ery no ahitantsika an'izany ry havana malala ahoana ny voalaza ny tompo rehefa nananatra ny Job ao amin'ny toko 7:30 zao ny ambarany hoe iza moa izato manao izay ahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana ary dia Job kosa namaly ny tenin'ny tompo ao amin'izao pirikopananantsika izao 9:7 hoe iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana koa dia nilaza izay tsy fantatra ao dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko zany no mahatsinitsinina ntsika olombelona eo anatrehan'izany hoe fahefan'Andriamanitra zany ary tena tsapany Job izany mahatonga azy manao izao vavaka fibebahana fandinihan-tena izao ry havana malala Paoly apôstôly ihany koa rehefa nilaza mahatsinitsinina antsika olombelona zao nambarany any amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 ny 9:7 hoe fa sombotsombony ny fahalalantsika ary sombotsombony ny faminanitsika zany no mahatsinitsinina antsika olombelona eo anatrehan'ny tompo Andriamanitra nefa manahoana ny fahefan'Andriamanitra dia zao nambarany amin'ny Isaia toko 4:7 amin'ny 5:20 hoe izao mahafoana ny famantarana lazay ny mpipedipedy sy ny mpahavery-saina ny mpanao fankatovana ary ny mampiembotra ny olokendry ka mampody ny fahalalana ny fahadalana tsinotsinona ny olombelona na inona toy ny fahaizany sy fahendrenananany eo anatrehan'Andriamanitra Jehova mahafoana ny hevitry ny fetsy ka tsy hahefan'ny tanany na inona aso ny tenany ny fahafatesan'ny endry ihany no entiny misambotra azy ary ny saina ataon'ny mpiolakolaka dia rava na dia amin'ny atoandro azy dia tafatsarapaka amin'ny maizina ireny ka miraparapa amin'ny mitaotao vovonana tahaka ny amin'ny alina Job 5:12 ka hatramin'ny 4:11 ry havana malala ao anatin'izao fandinihan-tena izao averina ihany hoe mandiny tena isika tsy izao akory vao hitady famonjena amin'ny tompo fa mandiny tena isika satria nandray ny famonjeny Jesosy ary matsapa fa na dia nanao famonjena ho antsika aza ny tompo isika mbola lavo teo anatrehan'ny tompo tamin'ny fotoana samihafa izay niainantsika manaova fibebahana ry havako ary ny zavatra tiana mariana anie dia zao hoe isika zany zao rehefa atao am-piangonana manao an'iny le vavaka fandinihan-tena iny zany raha ny tokony izy dia fifonana fiekekelo fandinihan-tena fa ny atao hoe fibebahana raha tarafina misoratra masina amin'ny Romanina toko 12 ahitsika tsenjely le hoe miova ny fanavoazana saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra le fibebahana resahana dia fiovampiainana mihitsy tsy ny fo ihany no miova fa na ny fomba fisainana na ny fomba fiaina ny fiteny ny zavatra sio rehetra amin'ny alanan'ny fiatsika ary indrindra ny ao am-potso miloaka izay hitan'Andriamanitra le mandinika ny vo sy ny fo miteza ry avako ny fibebahana tsy fitalahoana fotsiny ka fangatahana fikekeloka fangatahana famelan-kely
fa tena mitaky asa izany. Ny fibebahana zany dia asa atao eo amin'ny fiainana andavanandro, ka le asa tsy voafehan'le hoe asa soa dia manao asa fiantrana, fa tena le toe-piainana mihitsy no anehoana izany atao hoe fiainam-baovao ao amin'ny tompo izany. Ary izany no andrasan'ny tompo amintsika raha tiantsika ny ankasitrahan'Andriamanitra ny amin'izany fibebahana ataontsika izany. Andraisantsika fanavaozana fa amin'ny fanahy masina, andraisantsika fiainana vaovao, feno fiadanana tahaka an'izay sitrahan'i Joba rehefa avy nanao izao fibebahana izao izy. Nioatra lavitra noho ny teo aloha indray aza ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ny Joba. Moa ampakan'izany va ianao dia meteza ary raha andinitena ianao hevero fa Andriamanitra ne mahefa ny zavatra rehetra. Ekeo ny fahefan'Andriamanitra mitantana anao eo amin'ny fiainanao. Ary tsy izany ihany fa zao hoe ekeo fa tsinotsinona isika eo anatrehan'Andriamanitra, koa meteza hiara iompim-piainana aminy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Meteza ho tantanan'Andriamanitra mandrakariva, meteza ho fenono ny fanahy masina mba hahatonga antsika ho voatahiry amin'ny finoana, amin'ny fahamasinana mandra-piavina eny amin'ny raha olo-lanitra. Ary raha tonga ny tompo isika izay efa no hamarinina noho ny finoana ny Jesosy ho teneny manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. N'Andriamanitra irery ny voninahitra ny fanahy masina ny ampahery.